maivana ny fahasahiranandreo ray aman-dren'ny mpianatra ny commune ambanivohitra Soavina niritra indrindra ny fanatanterahany fanadinam-panjakana CEP tanty androany ity ka nanolotra sakafo atoandro ho andreo mpiadina fanadinana rehetra. Mpiadina CEPE ny saraikan'ny fitopolo sy telonjato no notolorany commune Soavina tarihany ben'ny tanàna Rakoto Artsori Gobert sakafo atoandro androany taoriny ny tapakandro voalohany fanadinana CEPE. Vorolanina teo amin'ny tany malalaka manoloana ny lapan'ny tanàna ireo ankizy izay notrony ny ray aman-dreny niarany sakafo atoandro. Eto zany dia raisiko tena mihitsy ray aman-dreny ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpianatra eto amin'ny Soavina ity fa dia sorana manokana ela poeratsy ny rasafo dia ny tanàna mety Soavina satria nona niakatra ny zany raha era Madagasikara zao dia mbola tsisy zao fananana sakafo zao voalohany koa dia voavaha misy ny olona ray aman-dreny amin'ny fitonanan'ny sakafo misy mbola fitadiavana ny sakafo amin'ny fahasahiranany ray aman-dreny tena dia misy eto aminay ka fesimoa fotsiny amin'ny mpianatra izay efa mbola afaka ny hariva misy dia mba mirary koa zay mba hiara iasan'ny fitondràna foana satria fotodrafitrasana koa dia misy eto amin'ny miafisitra salina roa an'le CEG amin'ny mba tian'le 6e zany voafetra ihany rehefa tsy ampy le toerana dia koa zany eto Atsimo mbola tsy misy an'izany hoe lycée teknika fanjakana zany dia eto aminay zany fa mana fandrina efa vita fotodrafitrasa fa tsanafina fotra iarahana fitondràna anaganana lycée teknika. Efa amin'ny commune sakafo tena amin'Andriamanitra vao tariny eo mandehana ambavaka maro. Sakafo mafana feno ary ara-pahasalamana no natolotra azy ireo ka afa-po ny ankizy mpiadina na ny ray aman-dreny nanotrona azy ireo.